Numéry toko 520. Ny nijangajangan'i Israely tamin'ny zanakavavy Moabita. Ary nitoetra tao Sitima ny Israely dia niatomboka nijangajanga tamin'ny zanakavavy Moabita izy. Fa ireo nanasa ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonoina ho fanatitra ho an'ny Andriamaniny, ka nihinana ny olona sady niankohaka tamin'Andriamaniny. Dia niray tamin'ny Bala-peora ny Israely ka nirehitra taminy ny fahatezeran'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: alao ny loha olona rehetra ary antony tandrifon'ny masoandro eo anatrehan'i Jehovah ireo nijangajanga ireo, mba hitsaharan'ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah amin'ny Israely. Dia hoy Mosesy tamin'ny mpitsarany Israely: samy ianareo mamono ny olo-peheziny izay niray tamin'ny Bala-peora. Ary indro avy ny anankiray tamin'ny zanak'Israely nitondra vehivavy Midianita teo amin'ny rahalahiny, teo mason'i Mosesy sy ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Ary raha nahita izany Finiasa zanaky Eleazara zanaky Arona mpisorona, dia nitsangana niala teo amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefona teny an-tanany. Dia nandeha nanarak'ilay lehilahy Israelita tao anday izy, ary nataony iray nandefiny izy roa. Dia ny lehilahy Israelita sy ny vehivavy ka voagorobaka hatrany amin'ny kibondra vehivavy, dia nitsahatra ny arety mandringana teo amin'ny zanak'Israely. Ary izay maty tamin'ny arety mandringana dia 4,200 alina. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: Fineasa zanaky Eleazara zanaky Arona mpisorona nampiala ny fahatezerako tamin'ny zanak'Israely, raha nirehitra noho ny fitiavany ahy izy, ka tsy nataoko lanindringana ny zanak'Israely tamin'ny firehetany fahatezerako. Ary noho izany dia laza hoe: indro omeko azy ny faneken'ny fihavanako, ary izy sy ny zanany mandimby azy no anana izany ho faneken'ny fisoronana mandrakizay, satria nirehitra noho ny fitiavany an'Andriamanina izy ka nanao fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Ary ny anaran'ilay lehilahy Israelita novonoina izay miaraka novonoina tamin'ireo vehivavy Midianita dia Zimri zanaky Salo, lohan'ny fianakaviana tamin'ny Simeonita. Ary ny anaran'ny vehivavy Midianita izay novonoina dia Kosbi zanaky Zora, lohan'ny fianakaviana tamin'ny Midianita. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: raha feso ny Midianita ka hiadio, fa izy nandrafy ianareo tamin'ny fanangoleny izay nanangoleny ianareo tamin'ny any Peora sy Kosbi anabaviny, zanakavaviny Andrianda Midianita anankiray izay nivonoina tamin'ny andron'ny arety mandringana noho ny any Peora.